Tompoko vavy sy tompoko lahy faly miarahabatsika rehetra aminaraka an'ity chaîne ity ary ety ampiandahana ihany koa dia mbola entanina foana ianareo mba hiabone ny chaîne indrindra anisy like ny video ary hametraka ny commentaire ihany koa. Zay ary Noela ndeha ary hidirantsika avy hatrany izany fanaovana abonnement zany ary toy izao ny fanaovana azy. Ndeha ary hidirantsika avy hatrany ny votoatin'ny resaka ataontsika androany mikasika ny resaka nandalo teto a Madagasikara sy ny tamin'ny tambanjotra rehetra izay mifandray amin'ny firenena malagasy. Efa fanindrony moa ity ny aiky i Andriamatoa Rasta na hoe député Paulbert Rosy Rahasimanana ny aiky any Andriamatoa Flery Rakotomalala noho ny fanambarana izay nataony izay tena feno fanambarana marina ary miendrika toy ny faminanina mihitsy ary tsy misy diso. Nefa raha tsy ahivina ny zava-misy zavatra mandalo ankehitriny be de be ny malagasy tsy mankasitraka ny fanehoan-kevitra ity zoky Flery ity ary be de be ihany koa ny malagasy tsy liana amin'ny fanehoan-kevitra izay ataony nefa ireo henjana rehetra sy ireo olona heritreretina ambony rehetra dia miaiky fa tena mahita fahitana izy ary ny fanambarana rehetra izay ambarany dia marina avokoa ary miaiky azy daholo ny olona rehetra izay heritreretina hoe olona ambony. Ny zavatra indraindray mampandinika manko ny fanehoan-kevitra n'olona toy ity matoa be de be ny olona milaza tsy tia azy dia indraindray izy ireo efa mahatakatra ny zavatra izay lazainy nefa tsy sahy milaza ary maro ihany koa ny voakitikitika ny tombotsoa ka hodiny izy ireo tsy tiana ny fanehoan-kevitra izay ataon'olona. Ndeha ary hijerevantsika ny fanambarana izay nataony Rosy ny amin'ity Flery Rakotomalala ity. Hoy Rosy nilaza ny mikasika any Flery Rakotomalala ny hoe tsy haiko hoe ahoana no ataony rezony an'ry Antsirebika itony fa mahafery lerony hatramin'ny daty any amin'ny Elysée na président afrikanina ny kabary sy ny zavatra iseho eto an-tanàna na video ananan'ry enjana izy efa miteny mialoha hananan'ry lerony aby saporanga amin'ny lay voatavy lolahavina io aza mba miady amin'ny tony fa miongo bolo na afaka aza koze hoy fanambarany député Rosy mikasika an'ity namana Flery Rakotomalala ity. Ny tiany ho tenenina amin'izany dia mazava loatra ary azontsika rehetra izany ny hoe Flery Rakotomalala dia ohatrany somary bebe loha zay ary izany no antony ilazany hoe miaiky amin'ny rezon'ry Antsirebika ary sapo amin'ny voatavy be izay lolohavinareo satria ny fanehoan-kevitra rehetra izay navoakany sy statistika rehetra izay noresahiny dia tsy misy tsy tanteraka ary tanteraka amin'ny endriny izay tena marina fa tsy misy miolakolaka izay voalaza amin'ny teny vahiny hoe exact. Iza koa dia tena miaiky amin'ny fanehoan-kevitra ity Flery ity fa tena tsara ny fanehoan-kevitra izay ataony ary tena mahatonga saina raha ohatra ka handinika lalina sy hijery vahaolana ho an'ny Madagasikara dia ambanisany ilaina ihany ny fanehoan-kevitra izay ataony fa ny zavatra tsara manko dia indraindray tsy dia ankafiziny maro ary indrindra ny fahamarinana raha teo dia tsy dia tian'olona loatra raha toa ka asehoseho. Zay moa ny amin'iny resaka Flery iny ndeha ary hojerivantsika ny mikasika an'izay député Rosy zay mbola izay Rosy zay hatrany no iresantsika sy ny fanambarana izay nataony tamin'iny fanokafana ny fampielezan-kevitra iny. Tamin'iny fotoana ny fampielezan-kevitra voalohany iny moa dia nitaona ireo olona maro i Rosy ary nitaona ireo vonina sy ireo olona vanina hanao carnaval hiaraka aminy. Rehefa vita moa iny dia nambarany ny programa izay nataony fa niainga tany Mahamasina izy ireo hamerina ny hasina ary hoeny tsy mialonjafy fa isika zany mihitsy hoy fanambarana izay nataony Rosy. Rehefa vita moa izay voalaza teo dia nambarany ihany koa fa handalo eny ampamarinana isika hamerina ny fahamarinana ary hoeny ankady lalana hanarina ny madilana ary hoeny tsy mba zaza fa tsy anjaza ity raharam-pirenena ity hoy fanambarana hatrany izay nataony Rahasimanana Paulbert Rosy. Code couleurantsika hoy izy mazava ho azy fa mainty ambony ary manga ambany tsy lany olo manga vonina sy vanina ny 4e arrondissement araka ny fanambarana
fanambarana izay nataony. Mazava hoazy amin'izany fanambarana izany fa tena feno kôdy sy feno tsy ambaratelo ny zavatra ataony Zokibe fa tsy mba mananao fahatany izy satria isika eto à Madagasikara dia mazava hoazy mila mahafantatra ny Madagasikara ary mila mahafantatra ny maha-malagasy ihany koa. Ary anisan'ny zavatra izay nilazainy ihany koa dia ny hoe nandalo teny amin'ny bureau préfet sy teny amin'ny bureau fokontany Tsimbazaza nametraka ny hafatra. Inona moa izany hafatra izay napetrany izany? Ny hoe tsy azo ekena ny bekondry efa iaraha mahita manao lohomboto sy ireo dontofetsy ny sefo distriky tsy hanara-dalàna. Ny fiomanana sahady Angalabato manangona kara-pifidianana kara-panondro fampitahorana sy fandrahonana ny mpiasan'ny fokontany ho esorina izay tsy miditra anatin'ny fikambanana. Ary voatsindry ihany koa atao anatin'ny fanambarana izay nataony ny hoe fanavahana vahoaka miharihary amin'ny fizarana zavatra ara-tsosialy. Nampahafantarina ny tsy ara-dalàna hiteraka korontana eto raha mitohy nanentana isam-pokontany hifidy sy hiambina ny birao fandatsaham-bato rehetra ka hanangana komity miaro ny safidim-bahoaka hiantsona ny besiny maro hoy Paulbert Rosy Rahasimanana raha namoaka ity fanambarana ity. Reny sy reny moa ny resaka izay Rosy tao amin'ny compte Facebookny ary hajanona antsika hatray koa ny resaka izay mikasika any Rosy sy Flerira Kotomalala izay ndeha hijerevantsika kely ny mikasika any mpanakanto Wada Siongsa satria namoaka fanambarana i mpanakanto Wada Siongsa fa manohana any Andriamatoa Augustin Andriamananoro izay ho latsaka ho fidina ho solombavam-bahoaka ka rehefa namoaka io fanambarana io i mpanakanto Wada Siongsa dia be de be araka izany ny olona tezitra ary tsy mba nisy na anankiray aza nankasitraka ireto mpanakanto ireto. Ndeha ary ho jerevantsika kely sy asiantsika maso kely ny fanehoan-kevitran'olona manoloana ny fanambarana izay nataony mpanakanto Wada Siongsa rehefa nanambara fa hanohana any Andriamatoa Augustin Andriamananoro. Ny teny ity namana anankiray ity ny hoe izay toanana dia tsy lany, mety izao safidinare izao sao mba tsy lany koa. Zany ka tena fitiavan-tanindrazana ho ity namana ity rehefa naneho ny fanehoan-kevitra nanoloana ny fanambarana izay nataony Wada Siongsa satria mahatonga izy ny teny an'ity fanambarana ity izay toanana dia tsy lany izany ka tena fitiavan-tanindrazana satria irariny olona mafy ny tsy halany ity Andriamatoa Augustin ity satria izy dia milatsaka amin'ny anarany isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Ary efa nisy fotoanany moa dia nanohana anisy teny ireto mpanakanto Wada Siongsa ireto dia tsy lany, izany no antony ilazany ity namana ity izay toanana dia tsy lany, tena mety izao safidy ataonareo zao ary izany ka tena fitiavan-tanindrazana. Fa ity namana ity nasany teny mihitsy ny hoe Jesosy Kristy nefa ela leseka lasadala noho ny nataony le oranzy izao ianao ndray dia manohana mafatrapo anireo hoy fanehoan-kevitra ity namana ity. Fa ity namana anankiray ity dia tena tezitra mafy tamin'ny ireo Wada Siongsa ireo satria izy nilazaka nanao hoe aza masoso paty elisany mpamadika palito enjana kaya hitako le vazo tsy mandeha amin'izay laoniny itsony satria nanohana ny olona izay tsy tokony hitohanana hoy fanehoan-kevitra ity namana ity. Fa etsy andanin'izany ny sasany ihany koa dia milaza tsy mifidy tarehy tokoa ny avy-andranana merci hoy ireo izay maneho ny hevitra. Raha fanehoan-kevitra ireo olona be de be dia tena tsy misy mankasitraka any Wada Siongsa noho ny fanehoan-kevitra sy fanohanana izay nataony izy ireo tao amin'io pejy ny maha-mpanakanto azy ireo ireo. Zay koa ny amin'iny ire tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrana eram-po eran-tsaina ianareo navita ny haino hatramin'ny farany ary mbola iangaviana ihany koa ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa metrabeloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao. Gaby oye, ciao ciao, bye bye.